Izaho no Jehovah izay mamena ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izaho no Jehovah. Ampitiavana ry havana no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Izao fanompoam-pivavahana izao dia hanasananao raha marary ianao kanefa ianao sy ny ankohonanao no tian'ny Tompo ho vonjena sy ho vangina. Koa dia iombona isika rehetra amin'izao fanompoam-pivavahana izao ny salamo 100, ny andininy 1, 2, 3 no iombonantsika hiderantsika n'Andriamanitra. Ary aorianan'izay dia mbola isy hira izay iombonantsika ampanahy hanandratantsika hatrany ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra. Salamo 100, ny andininy 1, 2 ary 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'i Jehovah ry tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Hivavaka isika.
Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, midera sy mankalaza anao izahay. Misaotra anao izahay noho ny amin'izao fotoana manokana izao. Matsiaro tokoa izahay, marary, ankonana misy ny tsy salama, fa raha tsy eo ianao Andriamanitra, dia tsy misy fanantenana ho anay. Kanefa matsiaro koa izahay fa Andriamanitra tonga ho anay ianao marary, ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny fahasahiranana isan-karazany, koa dia mioby midera mankalaza anao izahay. Maro no efa nosotranonao, betsaka ny nampaherezinao ary notoloranao saina. Voninahitra ho anao Andriamanitra, fa asanao mahagaga izany. Koa indreto izahay ankehitriny miombona hanao izao fanompopo vavahana izao, iankofana eo anatrehanao, ary andraisana mandrakariva ny fitahiana izay avy aminao. Mamela ny elokay, mamindrafo aminay, sasao amin'ny ranao izay Tompo, ary dia sokafo ny lanitrao ka mitenena aminay araka ny fombanao. Fenoy ny fanahinao masina ny olonao, ary dia ny teninao fahamarinana ne ho latsapaka ato am-ponay. Ho voninahitra ny anaranao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa omeny teniny ampahirezana antsika. Ny asan'ny apôstôly toko 9 no andeha iarahantsika mamaky. Asan'ny apôstôly toko 9 ka ny 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Asan'ny apôstôly toko 9 ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voavonjy izahay, voafantatray fa Melita no anaran'ilay nosy, ary tsy kely ny soa nasehon'ny tompon-tany taminay, fa namelona afo izy ka nandray tsara anay rehetra, satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana, sady nangatsika ny andro. Dia namorikitay azo iray trotrona Paoly, ka nanoaka izany teo amin'ny afo, ary nisy menarana ny voaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitan'ny tompon-tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany, dia niresaka hoe izy mpamon'olo io tokoa io lehilahy io, ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina aza izy, tsy avela nitodinaina ho velona, fa nakifiny eo amin'ny afo ilay biby, ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory aza. Ary ny olona kosa nanapoazy vonto na ikarapoka ho faty tampoka. Fa rehefa niandry ela izy ka nahita fa tsy nisy na inona nanjoan'ny Paoly, dia niova saina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Ary teo akaikin'io dia nisy sahany Poplio, mpanapaka ny nosy, izay nandray anay ka nampiatrano anay tsara atelona. Ary narary ny tazo sady nivalan'ny rà ny ray ny Poplio. Ary Paoly niditra tao aminy ka nivavaka sady namitra tanana taminy, dia nahasitrana azy. Ary rehefa vita izany, dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomen'ny olona anay, ary rehefa andeha izahay dia novatsiny tsara. Amen. Any amin'ny
tany mandroso ry havana de tena zava-dehibe ny fiarovana ny vavolombelona iray hiatrika fitsarana mikasika raharaha manotoana ny fiandrianam-pirenena ohatra mampiasa ny fomba rehetra ny fanjakana hitandrovana ny ainy ka ahafahany hijoro amin'ny fotoana voatendry. Eto amin'Andriamanitra ry havana amin'izao vaky teny menantsika izao dia sarobidy lavitra noho izany ny vavolombelona izay irahiny. I Paoly apôstôly no vavolombelona nirahin'Andriamanitra iona any Roma amin'ny Kaisara amin'ny amperora zany ho vavolombelony. So tokoa manko no voasoratra raha mijery ny asan'ny apôstôly toko 7 isika ny andininy 7 sy 8 eo aloha-keliny izao vakitsika izao. De zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoko nitsangana teo anilako alina ka nanao hoe asa matahotra ary Paoly fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao ary indro efa men'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao, vavolombelony Jesosy Kristy. Ny foto-kefin'ny avatr'Andriamanitra mpahirezany atsika izany dia ny hoe sarobidy amin'ny Andriamanitra ny vavolombelona izay irahany. Sarobidy amin'Andriamanitra ny vavolombelona izay irahany dia misy teboka anankiroa ireto anamariana izany. Voalohany, arovany ny ain'ny vavolombelony, arovan'Andriamanitra ny ain'ny vavolombelony. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 5 averitsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anambara ny izay zavatra voalazantsika teo izay. Zao ny voasoratra: dia namorika tay azo iray trotrona Paoly ka nanoka azy teo amin'ny afo ary nisy menarana ny voaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany ary nahita ny tompon-tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono olona io ka na dia voavontsy tamin'ny ranomasina aza izy tsy havela mitodinaina ho velony fa nakifiny eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy na ninona izy na dia kely akory ary. Fantatryreto mponina tao a Tinosity fa izay voakaikitry ny menarana dia mivonto na tonga dia karapoka maty tampoka, mahafaty ny kaikitry ny menarana. Izao anefa no tranga nakifika Paoly fotsiny ilay biby ho any amin'ny afo dia tsy naninona izy na dia kely akory ary. Tsy nanan-kery tamin'ny olom-boafidin'Andriamanitra izay nirahany ry havana, izay nirahany vavolombelona ny fahafatesany, narovan'Andriamanitra ny ainy. Tsy nanana fisalasalana na dia kely akory ary Paoly, na dia voakaikitry ny menarana ary, satria fantany fa sarobidy amin'Andriamanitra izy ary tsy maintsy miatrika ny Kaisara any Roma satria nofidian'Andriamanitra ho vavolombelona hijoro. Ny fahafantarany Paoly ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany dia tsy nampiraika azy ny kaikitra nataony menarana. Nahatsapy izy fa sarobidy amin'Andriamanitra satria vavolombelona natsony. Arovan'Andriamanitra tokoa ny ain'ny vavolombelona irahany ry havana. Hitantsika izany raha mijery ny tantaran'ny Davida mpanjaka isika. Davida mpanjaka dia ny fofony Saoly
ny ainy ny enjehany mihitsy ary nisy fotoana ary tena saika azony fa tsia nahafaty azy a Isaoly de atsika moa zany eo amin'ny Samoela voalohany toko 17 a ny 17 sy hatramin'ny 18 de manambara zany hoe efa saika tratrany Saoly i Davida fa narovan'Andriamanitra ny ainy de miariary moa zany ry havana teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy raha nitety amin'ny Palestina izy maro ireo nanentsika azy indrindra moa ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ary nikendry ny afaty azy mihitsy naneraka olona ary ireo mpiambina ny tempoly sambotra azy fa tsy nahefa na inona satria tsy mbola tonga ny fotoana hijoroany vahavolombelona azotsika jerena am'izany ny tantara ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny 5 ka hatramin'ny 6 ny verina maina fotsiny ireto mpiampina nasena ny sambotra ny Jesosy hoy tsika hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny vahavolombelona zay rahany de ny teboka voalohany dia ny hoe arovany ny ainy ary faharoa teboka faharoa de hoe vatsiny ny diany mpanompony Andriamanitra no mamatsy ny dian'ny olona so ny voasoratra ato amin'ity asan'ny apôstôly toko 7 ity ka ny 10 averitsika vakina aminaran'i Jesosy ary voninahitra be no nomen'ny olona anay ary rehefa andeha izahay de no vatsiny tsara hitatsika mora manon ny vakiteny isika fa tonga hatrany Roma ary zareo a tsy nanana olana amin'ny resaka sakafo a na amin'ny resaka fitanterana Andriamanitra no niay azy ary na de efa nampitandrina ary Paoly tamin'ilay kapiteny hoe oka aloha tsika ijanona fa tsy hanohy ny di de tsy nieny moa lay kapiteny fa de nandeha ihany de hitatsika fa eo amin'ny 9 alohan'ny amakitsika ny 20 dia fefika ny sambo ary de zao ny voasoratra ao amin'ny 9:30 amin'ny toko 17 ary rehefa voky izy de nanarina ho any anaty ranomasina ny anina mba anamaivana ny sambo narina dolo ny sakafo rehetra tao a tsy nisy vatsy intsony de tonga eto amin'ity 10 ity isika amin'ny toko 20 anainga ho an'ny Roma ny sambo miaraka amin'ny Paoly diza no namatsy ireto ponina tao melita ireto a no nasen'Andriamanitra namatsy azy ireo a ka ahatongavany hatrany Roma hijoro vahavolombelona Andriamanitra no mamatsy ny vahavolombelona zay raha ny havana tamin'ny alalan'ireto ponina tao melita ireto ary hitatsika fa raha maneraka ny mpianany Jesosy tao amin'ny filazantsara dia nanafatrafatra mihitsy hoe asa mitondra kitapom-batsy na kely akory ary satria izy Andriamanitra no mamatsy sarobidy ihany manko ny vahavolombelona zay raha iny tsy voatery hoe zavatra mahagaga sy mahazendana tena mahazendana be tahaka ny hoe manany latsaka avy any an-danitra izany famatsiana izany na tahaka ny nampitomboana ny mofo mba hinanan'ny olona maherin'ny 5 fa hain'Andriamanitra ry havana ny mampiasa ny zavatra rehetra hamatsiana ny olom-bofidiny zay irahany vahavolombelona raha mijery ny mpanjaka voalohany isika ny toko 7 dia ahitantsika ny tantaran'ny mpaminany Eli dia mpaminany zay ny rahan'Andriamanitra
nataony vavolombelony nijoro ary rehefa nanentsika azy Jezebela tady amoniny ainy dia naniraka anjely ny tompo namana any Eli ary ditatsika fa eo amin'io any mpanjaka voalohany toko 110 io ny sakafo namana ny anjely azy nafahany nandeha nandritry ny 40 andro. De tia mpandehanana tao Palestina Jesosy avana dia tsy mahita mihitsika eo amin'ny filazantsara hoe tsy nanan-koanina na tsy nanan-kitafy Jesosy tompo no mba azo mandrakariva Andriamanitra rainy. Koa ho antsika marary ry havana dia manakambara amintsika ny tompo. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Mazava ny afatr'Andriamanitra tonga tamintsika anio. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ianao ve efa tafiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Ny apôstôly Paoly dia tafiditra tamin'izany planina izany. Niseho taminy ny tompo nanambara taminy ny tokony ho alehany fa tsy maintsy iseho any amin'ny Kaisary izy. Fantatry ny apôstôly Paoly zany, nekeny zany, ary dia hitatsika fa niaro ny ainy Andriamanitra ary namatsy zay rehetra nilaina hatanteraka n'izany programan'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana dia hoe ianao ve ianao marary io tsy salama, ianao ve efa tafiditra ao amin'le planin'Andriamanitra ho anao. Ianao ve mahatsiaro fa olon'Andriamanitra. Ianao ve ry havana efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao. Mety izao aretina izao no antso ho anao, hanairan'Andriamanitra anao satria sarobidy eo anatrehany ianao. Efa maty ho anao koa ny Jesosy Kristy. Efa nandatsaka ny rano ho anao koa ny Jesosy Kristy. Koa tapao ny hevitra ankehitriny. Raha mbola tsy nanana ny toerany teo aminao Jesosy, raha mbola tsy nanana anjara teo amin'ny planin'Andriamanitra ianao, tsy mbola natakatra izany, dia tapao ny hevitra anio. Zao ny fotoana mahamety anekenao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao. Ary ho anao mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, mahafantatra tsara ianao fa eo am-pelatanan'Andriamanitra olony sy ondry fiandriny. Koa aza manahy ianao, aoka tsy ny aretinao no avery hevitranao, fa miorena tsara, matokia ny herin'Andriamanitra, fa tsy ho tonga ny fotoana zay ialanao raha tsy efa voamarika Andriamanitra. Miobia, miderazy, mijorova avolombelona, tanterao ny planin'Andriamanitra mba hanehoanao ny voninahiny. Dia ho hitanao ry havana fa tsy miova tokoa Andriamanitra, ka ny ainao eo am-pelatanany ny hoentina mikarakaranao, ampiasa olona izy, tsy takatry ny eritreritrao ary dia ho voninahitr'Andriamanitra izany fiainanao izany. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy.
Andriamanitra atray ary mandrakizay ianao. Misaotra anao indrindra ny amin'ny teninao. Indreto tokoa izahay marary. Ao ny mbola tsy nampiditra anao eo amin'ny fiainany. Raha mbola tao anatin'ny hery sy ny tanjaka, dia toa niazakazaka irery amin'izao fiainana izao. Miantso azy ianao Tompo, fa eo aminao no mahatsara anay. Koa any amin'ny toerana rehetra izay misy ny marary, eo amin'ny fanoloran-tena, andray ianao ho Tompo sy mpamonjy, dia atsoro ny tananao. Atsoro ny tananao ary raiso ny olonao. Raiso ny fanoloran-tena. Mamela heloka. Mamindrafo ho Tompo. Ary avozo tokoa, atsangano tokoa ho olom-baovao, satria raha misy olona ao aminao Kristy, dia olom-baovao izy. Dia ianao no hitantana sy hivimbina ny tsirairay avy, ny rehetra, ka tsy hisy akasika ny volondohan'ny mpanomponao na iray aza. Ny aretina tsy andaitra Tompo, fa ianao no amatsy, ianao no anolo-tsaina ny dokotera, anome fitiavana ny rehetra mikarakara, dia hatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao. Ho voninahitra ianaranao zany, ary ho fifalian'ny olonao, voavonjinao, ary ajoronao ho vavolombelonao. Dia mankasitraka anao indrindra izahay Tompo, amin'ny anaranao Kristy mahavonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra n'Andriamanitra isika ry havana fa tanteraka ny fanompo-pivavahana izay niarahantsika teto. Andriamanitra mampahery ny olony, mampahery antsika. Ilay Andriamanitra tsy miova hatrizay ary mandrakizay. Anonona ny tsodrano ho anao ny Tompo, ary amin'ny heriny anio toy izao indray tsika mihaona amin'ny fotoam-bavaka raha sitrapony. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Fiadanana ho anao sy ny akoranao ry havana. Amen. Izaho no Jehovah. Fandaharan'ny radio vaovao maso, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaonarison Pascal Mivady.